La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Noraisan'ny filoham-pirenena teny Avoloha androany ireo mpianatra sangana tamin'ny fanadina-panjakana sy ireo mpampianatra mendrika ka nitolorana mari-pakasitrahana. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana no ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana. Tsy hita taratra hatreto ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny fanarenana ireo orinasa amin'ny sehatra tsy miankina raha nambaran'ny filohan'ny Groupement des Entreprises de Madagascar. Miseza olana avokoa ireo orinasa ny taona 2020. Efa vita ny foto-drafitrasa saingy miandry ny fitaovana ahafahana mitsinjara azy voiva ny olan'ny rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Any amin'ny faran'ny volana febroary any ho any izany raha ny fanazavan'ny minisitra amin'ity androany ity. Efa vonina avokoa ireo zanakazo anatratrarana ny fanampy amin'ny andrakofana alan'ny Madagasikara ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Omena maimaimpoana ireo zanakazo ireo raha ny fanazavana azo. Maresaka iraisam-pirenena any Ouganda nanamafy ny fandreseny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny antoko-panohitra tao aorianan'ny fanambarana nataon'izy ireo mahakasika ny fisian'ny osika sy eritreretana nandritran'izay fifidianana izay. Mitarika nefa ny filoham-perinasa any an-toerana raha ny vokatra vonjomaika hatreto. Ny andinindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao niraisan'ny filoham-pirenena teny Avoloha androany ireo mpianatra sangany tamin'ny fanadinana mpanjakana sy ireo mpampianatra mendrika ka nitolorana mari-pakasitrahana izy ireo tamin'ny zany. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana no ataon'ny fitondram-panjakana laharam-pahamehana. Ny laharana efsa. Mpianatra sangany tamin'ny fanadinam-panjakana miisa 17 ary mpampianatra mendrika tamin'ny taom-pianarana 20 sy 2020 sy 2020 miisa 20 manerana nosy no niraisina sy notoloran'ny filoham-pirenena amin'ny mari-pakasitrahana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany. Satria dia andro lehibe andraisana sy arabanana ireo 17 mianadahy izay mpianatra sangana mendrika indrindra tamin'ny fanadinana ofisialy izay natao teto amin'ny firenena. Tsy hoe afa-panadinana fotsiny ianareo fa voalohany tamin'ireo mpiadana rehetra manerana ny nosy koa mendrika ho arabaina manokana ary izay no antsony isin'izao lanonana iarahantsika rehetra izay androany. Isan'ny nataon'ny fitondrana ankehitriny laharam-pahamehana ny fanatsarana ny fampianarana ho iatran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. Nareo mpianatra mendrika toy izao no mampisikatra ny ambony fitondram-panjakana. Anao miezaka rehetra hoentina anariana ny sehatra ny fanabeazana ka manontolo. Zany miantsona novantsika ireny sekoly manara-penitra manerana nosy ireny. Zany ny EPB, ny CG, ny lycée sy ireo fitaovana maro isan-karazany omena ny mpianatra. Isan'izany koa ny fanampiana fitaovana moderna maro isan-karazany mba hoentina ampitombo sy ampivelatra ny sain'ny mpianatra rehetrarehetra ihany koa. Isan'izany koa ny ataontsika amin'ity taona ity. Fampirisihana hatran'ireo mpianatra izao hetsika izao mba ho lohany hoy ny filoham-pirenena. No amafisiny nandritra izany ihany koa fa ireo tanora ireo no hitondra indray ny firenena any aoriana. Antony izao fanolorana fankasitrahana izao. Tsy amin'ity volana janoary teny fanovana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta
vola amin'ny tentina 10 miliara ariary no atokana anamboarana ireo lalam-pirenena ankehitriny. Ireo no isan'ny songadina nandritra ny fanambarana izay nataon'ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika tamin'ity androany ity. Nasiana resaka ihany koa mahakasika ireo volamena tratra tany Afrika Atsimo io na saina. Tsy ho atoato ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tariny Prime Ministre Ntsay Christian. Io no nambara ny talen'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika androany teny amin'ny lapam-panjakana ny Avoloha manoloana ireo resabe mandeha amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny haino aman-jery samihafa. Amin'ny lafiny politika hitantsika atsikafitra fa manomboka mahazovana ireo fanapahan-tanana amin'ny lafiny rehetra. Ny fitondram-panjakana dia misafidy ny fantoka amin'ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana sy hanao laharam-pahamehana ny fanovana fotodrafitrasa amin'ny fijerena indrindrindrindra ny sosialim-bahoaka. Izany indrindra ny asana entona fa tsy mbola ao anaty programa ezaka ny Repoblika aloha, ny filohan'ny Repoblika aloha amin'izao fotoan'izao ny fanovana gouvernemanta. Tsy hisakaka izany ny gouvernement amin'ity volana janoary ity araka ny resaka be sy ny feo mihery. Iaraha teo fa nandalo fotoan-tsarotra izao tontolo izao. Ankoatra izay, vola mitetina 10 miliara ariary no atokana amin'ny fanamboarana ireo lalam-pirenena izay mampikaikaika ny mpampiasa lalana amin'izao fotoana izao ka tomboka tsy ho ela ny asa raha ny fanazavana hatrany. Ratoka 10 kilometra no lalana voalazan'ny novitain'ny fitondrana tany aloha nandritry ny 7 taona. Isika kosa dia vita mihoatra lavitra nohozay satria ankoatra no lalam-pirenena dia fanamina petraka ihany koa ny fanamboarana lalana pavé izay misy tenentsika hoe 10 kilometra isaky district isa-taona no atao. Maro ihany koa lalana vaovao izay vao vakina mba hampifandray ireo district sy commune saron-dalana. Anisan'ny asa voafaritra ao amin'ny PEM ihany koa ny fanatsarana ny lalam-pirenena anisan'ny mampikaikaika ny vahoaka. Mitetina eo amin'ny 10 miliara dolara eo ny teti-bola ilaintsika amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena toy ny RN12A, RN44, RN13, RN10 sy maro hafa izay zoatanisa. Atomboka amin'ity taona ity ihany koa ny asa fanamboarana ny autoroute ampifandray Antananarivo sy Toamasina ka vola mitetina 3 miliara dolara no atokana amin'izany iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka. Atolotra sy ampahafantarana amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela ihany koa ny PEM na ny plan émergence Madagascar aoriana ny hiatrikasa izay iarahana amin'ny mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola amin'ny Madagasikara. Momba ny raharaha volamena milanja 370 faingo 10 kilao tratra taty Afrika Atsimo. Tsy hisindra fo na iza tafiditra amin'ity raharaha ity ho hiatrany ny fanazavana. Noho izany tsy hisy indra fo ho an'ireo izay tratra manao an'izany. Ny firenena efa nanome toromarika ny anenjena izay rehetra voaroy amin'ny raharaha io na tokona ndraikitra ambony aza dia faizana. Izay indrindra no antony nametrahana ny Agence nationale antifraude na ny ANAF izay nolazaina tamin'ny finan-kevitra ny ministra farany teo izay narena fa efa livy ny fiadidinan'ny Repoblika no hisy azy io mba hananafisana hatrany anioadany mosika rehetra io. Ary barihany koa fa ny raha plasan'ity fandroana volamena ity no raha voalohany izay raisiny ity ANAF ity an-tanana. Momariny tompona ndraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika hatrany fa ny fahafahana vonjamaika nangatahany mpisolo vava ireo olona 3 voatazona any Afrika Atsimo amin'ny raharaha ity no nolavy ny fitsarana tany an-toerana fa tsy ny fangatahany fitondram-panjakana ny amin'ny fampidiana azy ireo an-tanindrazana anohizana ny raharaha-pitsarana. Momba ny vidim-bary ho tonga ny 20 janoary izao ny vary milanja 7 taona nafarana ifehezana ny vidim-bary eto amin'ny tsena anatiny ary amidy amin'ny vidiny 500 sy 500 ariary ny kapoka. Mahakasika ny vivalana aretina coronavirus tsy marina ny filazana fa iverina anatin'ny fihibohana isika ho hiatrany ny fanazavana saingy amafisana kosa ny fanaramaso sy ny fampiarana ireo fepetra sakana rehetra tsy pariany ty valana aretina coronavirus ity eto Madagasikara tahaka ny zava-misy amin'ny firenena maro any ivelany ankehitriny.
Nampahafantariny Transparency International Initiative Madagasikara androany nivokatry ny fanadadinina voalohany natao tamin'ny alalan'ny tetikasa Aramaso faritra telo no nanaovana izany iarana efsa. Tamin'ireo distrika 5 nanaovana fanadihadiana, distrika 2 ihany no nahafapo ireo mponina ny fandraisana anjara ny solombavambahoaka tamin'ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19 teny fotony. Araka ny vokatra voalohany ny fanadihadiana nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara, izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa Aramaso. Antonina metrahana ny tetikasa, ny fanamafisana indray, ny fifampitokisana eo amin'ny olom-pirenena sy ny solombavambahoaka, eo ihany koa ny fijerena ny anjara andraikitry ny antenimeram-pirenena tao anatin'ny krizy ara-pahasalamana. Toko hoe objectif na tanjona lehibe anankitelo zany ao anatin'ity tetikasa Aramaso ity. Voalohany indrindra dia hoe fametrahana système na plateforme anankiray zany ampiakarana ny vaovao mifandraika amin'ny fandraisana anjara ny député ao anatin'ny fitantanana krizy any amin'ireo faritra ireo. Dia ny faharoa dia ilay efa niteneniko teo fanatsarana ny tamberina andraikitra ataon'ny solombavambahoaka amin'ny ankapobeny. Dia ny farany dia ny ady amin'ny kolokolo mazava ho azy satria efa fantatrareo hoe izay ny tena antom-pisian'ity ay eto Madagasikara dia tsy adino izany io ady amin'ny kolokolo ao anatin'ny fitantanana ny krizy sy fikatsahana ihany koa an'ilay mangarahara efa averina foana zany eo amin'ny fitantanam-bola indrindrindrindra. Isan'ny nanaovana fanadihadiana, ny fahatsapan'ny olona ny asan'ireo solombavambahoaka eny amin'ny toerana misy azy, ny anjara asa sy ny fandraisana anjaran'izy ireo tamin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana iny. Fa anisan'ny fahatelo ihany koa tao anatin'ilay izy dia ilay hoe fanairana nga, izay ny azo ilazana azy, fanairana ny fahefana mpanantanteraka, vitsy dia vitsy nefa izay lafin'ny fanairana izay ataon'ny solombavambahoaka. Nefa rehefa tena jerevantsika, izay ny tena asa fototra tena tokony ataon'ny solombavambahoaka. Indrisy fa ny asa fanaraha-maso izay tokony ataon'ny solombavambahoaka. Rehefa navoaka zany izay fanadihadiana izay dia tsy karitra fa ny any afapo ihany tamin'ny asa ny solombavambahoaka dia ireo olona eny anivon'ny commune na le lazaintsika hoe maire na adjoint au maire na secrétaire général ny commune dia ireo chef fokontany. Ireo ihany zany no afapo tamin'ny asa firotsahany solombavambahoaka teny anivon'ny ifotona. Ankoatra ny fanadihadiana natao tamin'ireo solombavambahoaka, fanapahan-kevitra 5 tamin'ireo noraisin'ny fitondram-panjakana no nahafapo ny maro ka isan'izany ny fanazavana izay ataon'ny mpitsabo isaky ny folakandro teo amin'ny TVM, ny famokarana ny SCVO, na izany aza misy amin'ireo fanapahan-kevitra no tsy nankatoavin'ny maro. Anisan'izany ny tsy fahafahana miteny, izany hoe ny fanapahana ny fanehoan-kevitra na tamin'ny radio, na tamin'ny Facebook, na tamin'ny télé. Ny faharoa kosa dia le tsy fahafahana mitondra razana ivelan'ny faritra izay misy azy. Dia izay fanapahan-kevitra izay ihany koa dia anisan'ireo fanapahan-kevitra tsy nahafapohan'ny olona mihitsy. Fanapahan-kevitra fahatelo indray tao anatin'ireo tsy nahafapohan'ny olona mihitsy dia le hoe tsy fahafahan'ny taksisy ny taksi be miasa nefany marobe ireo orinasa tsy niantoka amin'ny fivezivezen'ny mpiasa tao aminy ohatra. Raha ny fanazavana, faritra telo no nanaovana fanadihadiana ka isan'izany ny faritra Analamanga, Matsaitrambony, Antsinanana. Izy ireo izay faritra tena voakasiky ny valanaretina COVID-19 indrindra tamin'ny taona 2024. Tsy hita taratra hatreto ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ho fanarenana ireo orinasa tsy miankina raha nambaran'ny filohan'ny groupement des entreprises de Madagascar. Misedra olana avokoa ireo orinasa ny taona 2024. Abrahama Randriamanana. Tsy mbola hita taratra hatreto ny finiavan'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny orinasa misehatra tsy miankina manoloana ny krizy nateraky ny valanaretina COVID-19 raha ny nambaran'ny filohan'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Mifangaro tanteraka ankehitriny ny vina 1.24 ho an'ireo filohan'ny orinasa tsy miankina mpikambana eto anivon'ny GEM. Tsy misy hatreto ny finiavan'ny fanjakana amin'ny fanarenana ny ara-toe-karena sy ny fanohanana ny fanodinana ireo orinasa, toy ny fandraisana fepetra sy ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny alalan'ireo tetikasa misehatra amin'ny harena-kibon'ny tany, angovo sy ny maro hafa. Miteraka fisalasalana ho an'ireo mpampiasa vola avy eto an-toerana sy avy any ivelana nefa ny tsy fisian'izany. Na izany aza, mananteny izahay fa isy ny vahaolana mikasika ny fampandehanana ny orinasa atao anatin'ny volana ho avy.
qui aujourd'hui est quand même loin d'être parfait. Nisedra olana avokoa ireo orinasa misehatra tsy miankina teto Madagasikara ny taona 2024 raha nitatitra avy amin'ny GEM. Izany voakasika indrindra tamin'izany ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Ny enatra amin'ny 700 ny fihodinan'ny orinasa ho azy ireo. Ny 900 kosa izany ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fifandraisana serasera. Na izany aza, tafiakatra hatramin'ny 100 ny tahan'ny findramam-bola ho an'ireo orinasa teny anivon'ny banky. Raha ny antotanisa avy amin'ny GEM hatrany, vokatry ny fisiany ny fanemorana ny feim-potoana nahafahana namerina izany. Maro kosa ny antony mampiakatra ny vidin'entana ho ny vondron'ny mpanafatra PPM na tamin'ny ity androany ity. Isan'ny tsy azo itovirana ny fiakaram-bidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Yves Richard. Nitondra fanazavana makasika ny antony mitarika ny fiakaran'ny vidin'entana, indrindra ny fampiasa amin'ny fiainana andavanandro androany ny vondron'ny mpanafatra entana eto Madagasikara. Maro ny antony mitarika ny fiakaram-bidy, indrindra ny toetra ra eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Manoloana ny krizy ara-pahasalamana lalovan'ny firenena maneran-tany hoy ny fanazavana. L'importation rehetra dia indexé amin'ny cours à l'international. Izany hoe misy cours zany nianafafana anazy. Entre ny 2019 à 2020, raha iresaka fotsiny tsika ny resaka menaka, ny resaka lafarina, ny resaka siramamy dia nahitana fiankarana izay aux alentours de 70% eo minimum. Ankoatr'izay nefa misy ihany koa ny matière première hafa izay miankina amin'izay ihany koa ny vidiny. Ny ankoatr'izay nefa eo ihany koa ny amin'ny contexte misy ny Covid-19 ity. Ankoatr'izay, manampitrotraka ihany koa ny saran'ny fitaterana, indrindra ny fahitana sambo anao ny asan'ny mpitaterana. Misy resaka fret ihany koa izay tena miakatra ary amin'izao fotoana izao ny fahitana ny momba ny hoe resaka bateau na ny conteneur efa ho triplé le izy. Izay zavatra izay zany no mahatonga ny contexte actuel ny hoe resaka prix an'ny PPN. Tsy miankina io zany tsika miankina amin'ny hoe cours à l'international zay le izy misy facteur maromaro izay voarakitra mahatonga an'le izy. Zay zany no tianay hoe tianay zany azavaina amin'ny mpanjifa. Ho fitadiavam-baolana aingana mahakasika izay fampihenana ny vidin'entana eny antsiny izay. Nisy androany ny fionana niaraha amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny solotenan'ny vondrona mpanafatra entana, indrindra ny fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, izay andrasany rehetra hitondra vokatra mivaingana amin'ny fambidinana ny vidin'entana eny antsiny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia efa vita ny fotodrafitrasa saingy miandry fitaovana ahafahana mitsinjara azy vao ivany olan'ny rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Any amin'ny farany volana febroary any izany, hoy ny ministra ny rano tamin'ity androany ity Gaëtan Ndratsilava. Faritra maro no misedra olana amin'ny fahazoana rano fisotro madio eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana. Raha ny fanazavana, rano ray hetsy metatra toratelo no tsy ampy ho an'Antananarivo renivohitra. Araka izany, hitarina ny tompo famokarana rano fisotro madio ao Mandroseza hoy ny Jirama, ary 4 metatra toratelo isan'andro no tanjona. Isy ihany koa fanorenana tompo salantsalany ka hamokatra rano fisotro madio 420 metatra toratelo isan'andro avy izy ireo. Toerana valo eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no ametrahana izany: Akatandratombo, Anosizato, Tanjombato, Ampasika, Ampirika, Ambohidrapeto, Ivato, Sapotsinamehana ary Amoronakona. Efa vita ny fotodrafitrasa, miandry n'ilay fitaovana sisa zany tsika ao anatin'ilay hoe équipement hydraulique no sisa miandry zany amin'izao ka tao anatin'ilay amehana ara-pahasalamana tao anatin'ny Covid misy fahatarana ny famatsinan' reny fitaovana reny. Inona fa mba efa tokony handeha io efatralina io ao anatin'ny raha manomboka any afarapara ny volana febroary any fa ny teknisianina moa manamarina n'izay zay mahatonga an'le hoe atao anatin'ny tapany taona voalohany tsika dia mametraka n'ireny vahaolana
vaolana izay ao anatiny amena hitondra makany amin'ny maharitra zany a, anisan'izany unité cantonnaire izay, anisan'izany ny tobom-pamokarana le efatra metatra cuba, dia izay rehetrarehetra zay no entina mamahan'ilay vaolana aloha. Olana sedraina ka mahatonga ny tsy fampiny rano ihany koa ny fanteran'ny fantsona. Raha vao napetraka ohatra ny tobo salantsala tao Ankadindratombo, ny poka avy hatrany ny fantsona. Teo Ankadindratombo nametraka n'ilay unité cantonnairisée no ny faratsian'ilay fantsona teo aloha fanteran'ny fantsona, dia rehefa nandeha le rano dia niakatra ny pression, dia lasa nipoaka indray ilay fantsona, dia lasa verindray le rano, dia tsy maintsy namerina nanatsara n'ilay fantsona indray zany tsika, tsy afa mandeha rery ny fampitomboana ny tobom-pamokarana sy ny fanarenana ny fantsona, fa miara-mandeha ireo asa ireo, ary izay ny orinasa JIRAMA moa zany dia efa manatanteraka an'izay asa zay ao anatin'izay. Androany, camion citerne misy 3 no natolotry ny ministera ho an'ny JIRAMA. Amatsy rano ireo sinibe goavana misy 520 efa natoby any amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy any amin'ny komuna manodidina sasany. Na eo aza izany rehetra izany, vaolana ialana amin'ny fifoazana maraina, ny filaharana lavareny, ny fandanim-bola hividianana rano izay tafiakatra hatrany amin'ny 500 na 1000 ariary ny bidon, ialana ihany koa amin'ny rano miloko mavo sy ny tsy fahampiany rano ampiasaina ao tokantrano no ilain'ny mpanjifa androany. Fa eno hatr'izay, ary tsy vaovao ampon'ny intsony ny fahanteran'ny fantsona, ny tsy fahampiany fitaovana, ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny maro hafa. Fahavonona ny protocole d'hygiène sanitaire sy famolavolana paikady ahafahana mametraka ny fizahantany mandritry ny taona. Ireo ny teboka roa ny votra nandritry ny tosika izay nomen'ny vondrana Europeana ny sehatry ny fizahantany eto amintsika misy larana arzao. Ny ena 8% nisan'ny mpizahantany maneran-tany, ny ena 7% ny olona mandeha fiaramanidina, izay natota navoaka ny Organisation Mondiale du Tourisme ny farany taona 2024 teo. Any amin'ny volana septambra 2024 no vinavinaina iverina miloniny ny sehatry ny fizahantany maneran-tany, isan'izany ny eto Madagasikara raha ny fanazavana. Nantenanay zany amin'ny taona 2021 ity dia efa misy vaccine moa zany any ampitan-dranomasina ny marché atsika moa zany any Europa matetika sy ny manodidina eto zany Mayotte, La Réunion zay hoe frantsay ihany efa manomboka ny vaccination, dia ny fanantenana zany hoe rehefa tapitra ny vaccination any amin'ireny tany ireny, fa zany hoe tsy atenaina ilay izy nefa ny alohan'ny septembre 2021 dia hoe iverina tsikelikely ny mpizahatany. Mandra-pahatonga an'izay moa zany dia tena hoe mbola miatrika zavatra tsy mora ny sehatry ny fizahantany ankehitriny. Isan'ireo nanome tosika ny sehatry ny fizahantany teto amintsika ny taona 2024 tamin'ny alalan'ny famatsim-bola ny vondrana Europeana. Miisa 2 ny paikady napetraka tamin'izany, ny famolavolana sy ny fampafantarana ny protocole d'hygiène sanitaire amin'ireo sehatra asa rehetra mifamatotra amin'ny tontolon'ny fizahantany, fa eo ihany koa ny famolavolana ny paikady ametrahana ny fizahantany mandritry ny taona na ny désaisonnalisation. Tanjona dia ny tonga ny Madagasikara ho voafaritra ao anatin'ny firenena anankiray afaka mandray mpizahantany mandritry ny taona, ary tsy hisy intsony ny hoe haute saison na ny basse saison zany, fa mandritry ny 12 volana dia afaka mandray mpizahantany tsika. Ny etapa anankiray nandeha tany amin'ny faritra anankidimy, région anankidimy zany izahay, Nosy-Be, Diego, Sainte-Marie, Tuléar dia Fort-Dauphin. Tany nasiana atrikasa niaraka tamin'ireo mpisehatra atao anatin'ny fizahantany sy renforcement de capacité ho an'ny zareo zany, ary fangalana fijerevana hoe aiza daholo le toerana rehetrarehetra afaka mandray an'izay fizahantany mandritry ny taona izay, sy ny ataontsika koa hoe tourisme de séjour, na hoe eo amin'ny toerana anankiray ihany le olona no mijanona fa manodidina an'ilay toerana eo zany izy mandeha mizahantany mandritry ny herinandro na 10 andro. Tsy ivona teo aloha ny volana aprily hatramin'ny volana desambra hatrany no isan'ny nampiroboroboana ny fizahantany teto Madagasikara, raha toa ka ny ato izany ny volana janoary hatramin'ny volana martsa. Nilaza ny avy eo anivo ny vondrana Europeana fa efa andalana ny fanohizana ny fanohanana ny sehatry ny fizahantany ho amin'ity taona 2024 ity. On a déjà signé une convention d'appui au fonds mariage de formation professionnelle en partenariat avec
efa nisy ny fanaovantsiny niaraka tamin'ny Fonds malgache de formation professionnelle ahafahana manome fiofanana n'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fanondranana satria aminay mifandraika amin'ny fizahantany ny fanondranana. Eo ihany koa ny tanjona amin'ny fanohanana ny ministera sy ny ONTM ary ny CTM amin'ity taona 2024 ity avokoa no anatanterahana izany. On a aussi un projet d'amélioration de l'environnement des affaires. Ny faran'androany 12 janoary tetsy Ankorondrano ny atrikasa niarahana tamin'ny ONTM, ny CTM sy ny vondrona Europeanina, atrikasa nanomezana fiofanana mpisehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany miisa 420 ahafahana mivonona amin'ny fisokafan'ny fizahantany any amin'ny volana septambra 2024. Taorianan'ny raharaha nahafatesana tatsambo iray tany Brickaville nyroso tamin'ny fanadihadiana sy ny fampiravonana ny disadisa ny vondrotry tobon'ny zandaromery pirenena Antsinanana tamin'ity androany ity. Tafapetraka omaly tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Tomasina kosa ny fitoriana izay nataon'ireo fianakaviana fanadihadiana. Mandra-piandry ny fepotona hipoirany tena marina. Mahakasika ny raharaha fetifirana ka nahafaty ny tompoko lahy Maso Ernest Tantsambo. Nataona zandary tao Brickaville ny herinandro lasa teo. Efa natomboka ny fampiresana teo amin'ny fianakaviany sy ny mpitondra fanjakana any an-toerana. Handravonana sy hisirona ny mety isian'ny korontana sy disadisa ara-piarahamonina mety hitranga. Ankoatr'io, tafapetraka omaly tolakano tena nivo ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina tao. Ny fitoriana nataon'ireo fianakaviana izay miapanga an'ilay assistant parlementaire teo aloha izay nanitrikendrika ny havan'izy ireo olon-dratsy ka naniraka hitifitra ny tompoko lahy Maso Ernest sy ilay zandary izay nanesotra ny ainy tamin'ny alalan'ny fitifirana indroa miataony. Nilaza ny avy eo anivo ny vondrotombony zandarmeri-pirenena Antsinanana fa ny fitsarana ihany no tombony teny farany ary antenaina hivoaka tsy ela ny marina. Ka efa miroso ao amin'ny famotorana atsika amin'izao. Fa miroso tanteraka amin'ny famotorana ary ny fitsarana ihany no afaka manambara hoe iza no meloka na iza ny diso. Fa eto zany dia mamerina fisaorana andreo fianakaviana izay nanaiky ny fandaminana na dia tao anatiny ataontsika alahelo ary fa dia azonay ambara fa mizotra ao anatin'ny ara-dalàna ny famotorana. Hizotra ao anatin'ny ara-dalàna io ary tsy asianay resaka ataontsika hoe zavatra miafinafina satria raha azo lazaina fa delika ihany le affaire, delikata io affaire io ka tsy sanatrian'izany eo anatin'ny fanaovana famotorana iray no isy ayahy. Na izany na tsy zany, tiana ihany nefa no mitarika ny saina maneritreritsika fa tsy misy afa-tsy ny fitsarana mahefa ihany no afaka manome ny heviny rehefa misy ny fahadisoana na fandikan-dalàna. Ka ny fikasana hitsofoka amina tobina gendarme na ny fikasana hisambotra mpitandro filaminana rehefa misy raha ohatran'ireny dia voararany lalàna raha tsy azo ekena. Mizara roa tanteraka ny feo miainga avy any Brickaville amin'izao fotoana izao. Misy ny milaza fa nanangan-tanandroa tompoko lahy Maso Ernest ary nangataka ny isavana ny posiny mba hanamarinana ny maha olon-dratsy azy na tsy nandritra ny fifamaliana teo aminy sy ireo zandary miisa efada izay nikasa hanao ny fisamborana ny ariva ny fahavalo ny volana janoary lasa teo fa sainkitifitra avy hatrany no setrin'izay. Misy ihany koa ireo milaza fa nanao fihetsika mahery ity Tantsambo ity ka izay no antony nisiany fitifirana mba iarovan-tenin'ireo zandary nanao ny asany. Ity tranga ity izay tranga izay iray andro taoriany nisiany fanafiana amin'ny tampiadina nataona andianjolahy miisa enina tamin'ny trano na assistant parlementaire iray teo aloha tao Brickaville tao no fototry ny olana. Atreto mbola miandry fatratra ny vokatry ny fanadihadiana mialohan'ny hirosoana amin'ny fotoam-pitsarana ireo fianakaviana sy ireo fikambanana maro toy ny fikambanan'ny Tantsambo malagasy sy ireo zanaky ny nosy Sainte Marie monina ao Tomasina ao. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohany idirantsika ny tapany faharoany vaovao rehefa avy eo ary. Para meter el centro, el despeje de Moncayola, le cae el balón a...
外呢，也带来了一场。Les meilleurs divertissements méritent le meilleur de l'Internet à Madagascar. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre Batelma à seulement 249 milliards TTC par mois. Et en cette fin d'année, abonnez-vous à la fibre Batelma et achetez votre Smart TV Miros 40 pouces pour 249 milliards supplémentaires. Rendez-vous vite en Telma Shop. Isika mpanahary fako plastika isan-karazany sy ireo mpivarotra hani-masaka tia manarinary pot-sakafo anatin'ny tatatra sy ny lakan-drano io. Aoka izay. Atao ny toerana faniriana fako fa ny fanajana izany dia mahatonga ny fahatsetsehana tatatra sy ireo lakan-drano ary miteraka tondra-drano sy mampitombo ireo isan'ny traboina. Entanina isika hanazava foto-drafitrasa rehetra misy ankehitriny. Optimisation tarifaire amin'ny vidin-jiro. Izara sokajefatra ny vidin-jiro manomboka amin'ny janoary 2024. Ny tanjony dia ny anamorana ny tolotra eo anivon'ny Jirama mba ho fampimirana amin'ny andalana ny saran'ny herinaratra ary ny edina amin'ny fandaniana meo-papany. Arakaraky ny fandanianao no sokajy tokony hofidianao. Ka manomboka izao, raha toa ka mampiasa fahitalavitra kely iray, fahitalavitra plasma iray, cuisinière 4 feux avec four iray, karazana fitaovana fikarakarana sakafo, robot, mixeur sy ny sisa iray, famanana rano, chauffe-eau iray, solosaina iray, aspirateur iray, projecteur LED iray, machine à laver iray, vata fampangatsiahana 200 litatra iray, rice cooker iray, radio iray ianao amin'ny ankapobeny ka mihoatra lavitra ny 300 kWh ny fandanianao isam-bolana dia tarif confort na super confort no mety aminao. Raha mila fanazavana fanampiny, manatony ireo masoivo Jirama na atsony laharana maintso 3547. Tidiny page Facebook Jirama official na ny tranokala www.jirama.mg. Sarobidiny angov ka tsitsio. Jirama, ny mpanjifa no lahara-pahamehana. Hoetritra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Mbola dinihana hatreton'ny fangatany fanjakana malagasy amerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo olona 3 voasaringotra amin'ny tia raharaha ity. Eo ampiandrasana ny toan'ny raharaha arak'izany ny rehetra. Henri Flore. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny fa efa ao anatin'ny fampiresahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny gouvernement afrikana tatsimo mahakasika ny raharaha fanondranana volamena antsokosoko taratehaka tatsy Afrika Atsimo iny. Ratsaivana, natolotry ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy antanany ny masivon'ny afrikanina tatsimo monina sy miasa eto Madagasikara ny 10 janoary lasa teo ireo antotantaratasy fangatana fampiarana ny fifandraisana iraisam-pirenenena hamerenana eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo olona miisa 3 voasaringotra amin'ny ity raharaha ity. Nampitain'ny masuivo tamin'ny ministeran'ny raharaham-bahin'ny firenena Afrika Atsimo izany fangatahana izany. Ity farany kosa no nanolotra ireo antotantaratasy sy tompon'andraikitra ara-pitsarana mahefa any an-toerana. Eo andalam-pandeniana mahakasika ny fangatahany fanjakana malagasy izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny fantatra. Ankoatra io, manaramaso akaiky ny fivoaran'ny toe-draharaha sady tsy mitsahatra mifandray amin'ireo manam-pahefana afrikanina atsimo ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Mikasika ilay raharaham-pitsarana tamin'ny 12 janoary lasa teo no lavin'ny fitsarana ao Kepon Park ny fangatahana motsorana vonjomaika ireo voapanga izay nataony mpisolo vava azy ireo. Fanondranana arena sarobidy antsokosoko sy fandikana ny lalàn'ny fadintseranana Afrika Tatsimo no iampangana azy ireo. Nanapa-kevitra ihany koa ny fitsarana ao Kepon Park fa ahemotra amin'ny voalohan'ny volana febroary ho avy izao ny fotoam-pitsarana momba ireo fandikan-dalàna ireo. Voalaza ao anatin'ity fanambarana ity ihany koa fa tsy misy fandraisana araka izany etsy andaniny. Ny fanenjena ireo voapanga ho nandika lalàna Afrika Atsimo nataony fitsarana any an-toerana ny 12 janoary lasa teo izay tony voalohan'ny volana febroary ary etsy andaniny ny fangatahana ny amerena eto Madagasikara ireo volamena naondrana antsokosoko sy ireo voapanga izay nataony fanjakana malagasy.
lafy mivao kosa indray dia efa vonina avokoa ireo zanakazo anatratrarana ny fanampy amin'ny andrakofana alan'i Madagasikara ho amin'ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Omena maimam-poana ireo zanakazo ireo raha ny fanazavana azo. Henri Florian. Zanakazo manodidina ny 5 hetsy no takiana teo anivon'ny fitelavam-paritra ny tontolo iainana Analamanga hanatratrarana ny tanjana ho an'ny fambolekazo amin'ity taona ity mba hahafana mamaly ny filana. Ankehitriny efa mihoatra lavitra io tarehimarika io ny zanakazo vokatra eny anivon'ny pepiniera vitrine enina ny sany. Karazana zanakazo maro samihafa ahafahana mamaly ny filana sy mifanaraka amin'ny toetrandro eto anivon'ny faritra no efa vokatra amin'izao fotoana izao ary efa nandeha ihany koa ny fakana izany any an-toerana. Ataon'ireo fikambanana sy orinasa ary ny sehatra maro isan-karazany. Efa mandeha zany famoahana zanakazo zany hatramin'ny fendohan'ny volana Desambra lasa teo ary efa mananika ny any amin'ny 5,4 alina zao ny zanakazo efa navoaka teto. Misy ny zanakazo tena hoe mahazaka ny toetrandro eto ampovoantany satria azadiny toetantsika eto mihitsy zany no somary maherihery amin'ny tany mena azy. Donc zany ny fambolena rehetra ny karazana zanakazo izay vokarina dia zavatra mahazaka ny toetany eto ampovoantany. Zay mihitsy zany natao. Fa tsy dia nanao zavatra hoe famboly any amorontsiraka loatra tsika zany satria aty ampovoantany tsika no amboly azy ireo. Itony citrodoré zany zao mahazaka tsara eto ampovoantany, ny fractionis na frêne ozy mahazaka tsara ny toetany eto ampovoantany, ny acacia zany maziom tena mahazaka ny zakaranda tena zavatra adapté tsara eto ampovoantany zany zavatra. Ankoatra io, natao ho an'ny rehetra ny zanakazo eo anivon'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana ho anatin'ny faritra Analamanga ary omena maimam-poana izany. Misy ny fepetra noraisina ho an'ireo izay te hangataka ny zanakazo amin'ny alalan'ny famenono ny antota taratasy fangatahana. Efa naparitaka any amin'ny ben'ny tanàna zany amin'izao tsika amin'ny teny zao amin'ireo ben'ny tanàna eto amin'ny grand tanàna zany efa naparitaka any ilay fisy fangatahana ilay zanakazo ao anatin'izay koa ilay fampahafantarana zany hoe mbola misokatra ny fangatahana zanakazo eto amin'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy fantsona lovanjava eto Analamanga. Misy fisy fenona any fenony ny fisy iny iny mamaritra hoe aiza nareo te hamboly azy hazo roviana ny tianareo livrena le hazo dia ezahanay hatrany zany no manome fahafapo arak'izay fangatahana ny zanakazo rehetra eny zany dia maimaimpona tsy misy volaloha na dekila aza fa le olona kosa zany miantoka ny fitaterana an'le zanakazo makany amin'ny toerana tiany volena ary koa mila miassuré zany le olona mpamboly hoe vita ny lavaka dia ireny mila verifienay misy tokoa ve ny lavaka zany hoe tsy hanaovana business akory le zanakazo eto fa tena anehoana fitiavan-tanindrazana mba handrakofana maitso Madagasikara. Voatondro ny datin'ny 20 janoary ho avy izao Antaolagnaro no hanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tompam-pambolekazo amin'ity taona ity. Ho an'ireo fikambanana te hamboly zanakazo nefa tsy manana tany, efa misy ny fampiresahana eo amin'ny DRED Analamanga sy nireo eo anivon'ny komuna maro samihafa, ao ihany koa ny fampirarahana eo anivon'ny ministera ny fanajariana tany sy ny asa vaventy. Iverenantsika mahakasika ireo vidin'entana ho tohizana ary amafisina ny hetsika vidin'entana izay arahana amin'ny ministeran'ny varotra amin'ireo lehibe ny tsena eny fotony eny. Paikady 10 mazava no raisina amin'ny zany Ivy. Manoloana ny vidanga ny vidin'entana indrindra ny vidim-bary avy eto an-toerana izay mbola mampitaraina tokatrano maro amin'izao fotoana izao. Amafisina ny hetsika vidin'entana araka ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ministeran'ny varotra sy ny indostria. Paikady 10 mazava ihany koa no apetraka hitadiava mba olana manoloana ny fiakaram-bidy sy ny endrika tsy fanarahan-dalàna manodidina ny sehatra ny fanjifana. Isan'izany ny fanaraha-maso ny fitaovam-pandanjana sy ny maro hafa. Ny tanjonsika amin'ny hetsika vidin'entana dia hoe tena maharitra ny fisitsika eny an-tsena. Dikan'izay ny lehibe an-tsena dia anana anjara asa goavana ao anatin'izay ary ho jerena zany manokana ny mandat ho apetraky ministera ho an'ny lehibe an-tsena hoe inona no azon-drareo atao rehefa hita tokoa fa misy infraction eny an-tsena ary ny farany dia nitenitsika teo hoe asiana ny fiarah-miasa ny lehibe amin'ny fokontany amin'ny commune aty amin'ny district aty amin'ny CDD rehetrarehetra zany dia ho asitsika izay fiarah-miasa manokana izay ihany koa. Vonina ny ara entana hatrany amin'ny ministera amin'ny fanaraha-maso ny vidin'entana lehibe an-tsena raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana
tanjona ny azona vokatra mivaingana mipaka amin'ny fiainam-bahoaka mahakasika izay vidin'entan'izay hoy ny fanazavana. Vonona trano ny ao amin'ny commune Antananarivo indrindra indrindra lehibe an-tsena rehetra moa zany amin'ny tanana ny ministera moa zany amin'ireo mpanararaotra amin'ny resaka vidin'entana zany indrindra indrindra moa zany fantatsika fa maro ny fitaraina nataon'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Vonona trano ary ome mafimafy kokoa trano zany ilay fiara-miasa mba ho tsaratsara kokoa trano indrindra indrindra mba hisy fiantraikany satria nanomboka karazana jerin-totika zany toto tamin'ny tia dia hita ny lesoka ho atsaraina mba ho hita ny fiantraikany vatan'izay amin'ny ho voakasika izay fanaraha-maso anatin'ny hetsika vidin'entan'izay avokoa ny entana rehetra fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Tanjona ny siny ny entana amin'ny fotoana maharitra sy amin'ny vidiny araka ny tokony ho izy eny an-tsena. Raha ny mahakasika ny vary manokana, raha hetsy telo tapitrisa taona ny vary lanian'ny malagasy ny taona 2024. Ny 10 isanjaton'izay no hafarany. Amafisina ihany koa arak'izany fiaraha-miasa amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fandrindrana ny vokabary avy amin'ireo toerana mpamokabary miisa 13 eto Madagasikara, hanatsarana ny famatsiana ny tsena anatiny. Nosantarin'ny orinasa Star tamin'ny fananganana toeram-pivarotana manara-penitra miisa 4 tao amin'ny commune Tsiafajavana ny fanohanana arat sosialy izay fanaon'izy ireo misy larana ary zao. Nanomboka ny taona 2024 nahazoan'ny Star ny ozinina Ambatolampy, tsy nitsahatra ny nanohana arat sosialy ny vahoaka teny an-toeran'izy ireo. Nosantarin'ny orinasa Star tamin'ny fananganana toeram-pivarotana manara-penitra miisa 4 tao amin'ny commune Tsiafajavana izany ho an'ity taona 2024 ity. Zava-dehibe loatra ho an'ny orinasa Star ny niara-nombonantoka tamin'ny commune ny Tsiafajavana tamin'ny fanatanterahana Antsiasa ity ahafahana manampy mponina eto toerana izay miisa mihoatra ny 2,000 zany izay afaka misantatra sy mampiasa an'ity tsena ity ahitana trano fivarotana miisa 4. Ny hetsika toy itony koa dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny politique RSE ny orinasa Star izay mbola hotohizina sy ampiroboroana any amin'ny toerana hafa sy amin'ny fotoana hafa ihany koa. Notanterahana ny alarobia 13 janoary ny fanokanana ny tsena ny Tsiafajavana no havaozin'ny Star. Natrea ny gouvernoura ny faritra Vakinakaratra, ny lehibe ny ditsikana Ambatolampy, ny ben'ny tanàna ny Tsiafajavana, ny solombavambahoaka lanteny amin'ny faritra Ambatolampy, ny fikambanana ny ben'ny tanàna ary ny tale jeneraly ny orinasa Star. Tsy tokony hokobonina ny olan'ny kromita malagasy ahafahana mitady vahaolana ho ny anivon'ny randrana syndikaly. Izy ireo izay nilaza fa hanao fanadadiana ka hanao tatitra amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola Gaëtan Andriatsila. Nanampy ny fitakiana ataon'ireo mpiasan'ny kroma ny randrana syndikaly amin'ny mahampiaro ny zon'olombelona azy ireo. Izy ireo izay nanamafy fa tokony vahana tahaka ny amahana ny olany kere sy ny fifindramonina ihany koa ny olana misy eo amin'ny orinasa malagasy. Nenay zany fiderinay anatin'izy io satria hoe maninona no misy olana miseho dia anatin'ny 12 olo dia vava ty maninona no arivotra lavabe eo zany ny tena ilainy hoe ilay olana misy zany no mbola tsy tena mivoaka makany amin'ny partenaire technique financier sy ny mpiara-miombonantoka rehetra zany hoe mbola kobokobonina ao anatiny eo zay ny nany tale général hoe maly ny laza hoe affaire mbola tokony ho ana hiato efa avoaka sady zay le olana kononkonononao le izy zao zany efa ho avoaka ndray hoany amin'ny partenaire rehetra hoe zao ny situation momba an'io zao ny réserve mbola misy réserve tsara azo trandrahana ny kromita malagasy mbola azo anarenana ny orinasa io zany ka zay no mahatonga anay hoe aza miandry ela amin'ny fanjakana fa tokony mandray fanapakevitra iny miasany io. Mbola tsy milamina treto ny raharaha eo anivon'ny kromita malagasy ary samy manana ny fomba fijeriny sy ny fomba filazany na ny mpitantana ny orinasa na ireo mpiasa mitaka ny zony. Tanjona tokony iraisan'ny rehetra dia ny hoe fiodinan'ny orinasa ahafahan'ny mpiasa manohy ny asa famokarana ka handray vola amelomana ny vaty aman-janaka. Ny 7 janoary 2024 no ifarana ny fandraisana ireo antota taratasy fananana ho mpianatra azandary andian'ny fa 770. Tsy voaray ny fangatahana raha tsy feno atsakany sy andavana ireo antota taratasy takina ho ny komity mpikarakara Gaëtan Andriatsila. Misokatra ny fifaninanana ho mpianatra zandary andian'ny fa 770 ka ny fa 720 volana janoary avy izao no mifarana ny fandraisana ny antota taratasy ho an'ireo mpifaninana.
tsy maintsy amarinina sy araina nitsakany sy andavany avokoa ireo fepetra takina amin'ny famenonany atota taratasy tsara verifiena zany certificat de toise satria ny dossier sasany tsy misy zany hoe mba voamarina tsara zany indrindra ho an'le candidat ho an'le mpifaninana zany sy le mandray an'le dossier ihany koa dia raha vao tsy misy ny certificat de toise io zany le dossier tonga ty dia lasa dossier incomplet io dia lasa tsy voaray ho mpifaninana le olona anankiray. Ny faharoa dia ny sonian'ny mpifaninana efa voamarika efa ao anatin'le zavatra fenona dia efa baribary hoe tsy maintsy soniavina ny hoe aiza izy manao ny fifaninanana amin'ny faritra aiza dia kategoria inona koa ny andraisany anjara zay zany tsy maintsy soniavin'le candidat io fa rehefa tsy voasonian'le candidat io zany dia tsy complet koa le dossier. ho an'ireo izay vao afaka baka tsy mbola manana diplôme maniry andray anjara amin'ny fifaninanana ny relevé de note certifié avy any amin'ny office du bac no takiana raha vao tsy ampy ireo tsy feno ihany koa ny atota taratasy ankilan'izay nanamafy ny zandary fa angarahara tanteraka ny fifaninanana zay reto mpiara-miasa reto dia mbola manamafy ihany ho anareo mpifaninana fa mangarahara tanteraka io ary miezakitsika zany manao zavatra tsara mba tsy hisy hoe mahazo tombontsoa sasany na léger ny sasany ny égalité de chance zany sy ny transparence dia zay dia amafisinay fa zay no mametra nitarika n'ity concours ty zay zany ny objectif atsika inona ny anton'izay mba hitovy daholo ny tanora malagasy araka izany nanamafy ny eo anivon'ny zandary fa tsy misy olona na ny tokon'olona afaka ilaza fa mahatafiditra ho mpianatra zandary mpisoloky sy mpitsandoka avokoa izay milaza izany hoy ny komity mpikarakara zava-nisy ary efa nitranga teto amin'ny firenena ny fisiany ireo mahita lalana sy manao kolikoly ka vao miditra ny sekoly dia tsikaritra sy miavaka amin'ny be sy ny maro tsy mahazaka kotrana tsy apta amin'ny fanatanjahantena sy ny maro hafa eo ihany koa ireo vao mivoaka ny sekoly dia tsy tana tsy manaja na tsy manana etika mampitandro filaminana any ka manararaom-pahefana mampijaly ny madinika tonga hatrany amin'ny firaisana tsykombakomba amin'ny mpanao asa ratsy ka miteraka ny tsy fahatokisany vahoaka intsony ny mpitandro filaminana maresaka iraisam pirenena kosa indray any Uganda nanamafy ny fandreseny tamin'ny fifidianana filoha pirenena ny antoko-panoeny tao aoriana ny fanambarana izay nataon'izy ireo mahakasika ny fisiana osoka sy eritreritra nandritra izay fifidianana izay mitarika nefa ny filoha am-perinasa any an-toerana raha nivokatra vonjimaiky fanadina nanamafy ny fandreseny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Uganda ny kandida Bobi Wine tao aorian'ny fanambarana nataony mikasika ny fisiana osoka sy eritreritra nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana omaly tao anatin'ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra maherin'ny 10 amin'ireo mpomba ity kandida ity novonoina raha ny fampitam-baovao itsy ankilany mitarika vonjimaiky amin'ny voka-pifidianana natretin'ny filoham-perinasa ity farany izay filohan'ny tondran'ny Uganda tato anatin'ny 10 taona tsy ahivina raha mpitsy tolakandro no amoahan'ny tompon'andraikitra misahana ny fifidianana ny voka-pifidianana ofisialy any an-toerana dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo tompoko La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.